Fampisehoana maimaim-poana ho an'ireo izay nandalo, fafina tamin'ny maso ho an'ireo mpankafy sy miaina isan'andro ao anatin'ny sehatra ny fiarakodia sy ny mekanika. Izay rehetra tonga teto Akorondrano dia babo avokoa, na malagasy, na vahiny, na lehibe, na kely, na lehilahy, na vehivavy, ka dia nifandrombaka naka sary tamin'ireo fiarakodia. Ny tombon'ny fiara radio moa tsy sarotiny. Isan'ny nahasarika ny maro teto ohatra ity Renault Juva 4 ity, izay teo anelanelan'ny taona 1770 sy ny taona 1770 no namokarana azy. Vitsy dia vitsy ny eto Madagasikara ary azo isana amin'ny ratsan-tanana 5 raha misy ireo mbola mandeha sy mijoro tsara toy ity hitantsika ity. Le cousin ko nahita anazy ny afo natao ambadika teo sur cale. Dia tamin'izany mbola tsy dia tena niintéressé anazy izy. Dia natsony ka avela aty fa ato misy tomobile mety amin'la. Dia jerena teo mbola izy dia nanomboka tamin'izay dia hoe alora nga atsangana ary. Fa tena sur cale zany ity tomobile ity. Tsisy moteur, fa ny train avance, boîte sy pont zany ny taminy. Eto toerana zany tsy misy piesiny. Fa niditra tamin'le groupe any andafy misy groupe resaka Juva 4 zany. Dia niditra tamin'iny ako dia mifanampy zalahy dia nahazo piesy tsikelikely tany. Ankoatr'ireo mpanay anjara sy ny mpanaraka azy dia teo ihany koa rehefa zokinjokiny izay tamin'ny vanim-potoana fahatanoran'izy ireo dia mbola maro ny karazana fiara toy ireto alay anjara amin'ny rally VHR ireto no nandeha sy ny famoivoy teto Madagasikara. Mampanembonembony mba tsy ary fahiny mijery azy dia makasitraka ny fitiavan'ny zareo azy dia manotrona moa no azo atao rehefa mbola tsy afaka manana fahefana manao an'izy. Tena mahatsiaro ianao hoe afaka mifampita amin'ny any ivelona zany raha fitehirizana vakoka zany ny malagasy amin'ny resaka mekanika. Atao hoe faly ihany mahita an'izao fiara atao hoe tranainy vita kolokolo, vita tsara, manome inona moa zany hoe rispo an'ireo olona izay mikarakara azy. Tsy vitany hoe zavatra tsara taresala amin'izao fa atao hoe passion'le olona izao matoa vita tsara le izy. Fifaninanana miazo an'Antsirabe mandalo Anarivon'ny Mambo, Miaronarivo, Ampefy sy Faratsio, Maroso Miverina ka hifarana ny Alahady tolakandro eto Antananarivo. Isy ny fandaminana ho an'ny mpifaninana sy ny mpampiasa lalana mba tsy hanoltohana ny fifamoivoizana. Ny afatra ho antsika mpijery moa zany dia hoe mazahofina fahafinaretana aloha voalohany eo ampijerevana an'izany le rally naizanaiza lalana andalovany. Faharoa tsisy zatra tokony hoe atahorana satria araka le tentsika hoe règle numéro 1 dia manaraka code de la route. Ho an'ny mpifaninana koa dia zay ny afatra mipetraka ho anazy atsaina ny lalàna ny fifamoivoizana. Afatra kely fotsiny angambany ho an'ny mpijery mandritra ny VHRS dia rehefa misy fandaminana zany apetraka satria mihidy kely mandritra ny atsasakadiny ny ao anelanelan'ny Soavinandriana sy Faratsio amina ampahandalana kely. Io zany mihidy atsasakadiny mandra-palasa an'le tomobile 13 izay mandeha isaky ny 2 minitra. Manomboka amin'ity 5 ity dia izy ny sokajy VHRS na ireo sokajy amin'ny fiara sportive ka 13 izy ireo no andray anjara.